Ny mety toetry ny andro eny Andranomasina ny alakamisy 20 Jolay amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 12 Jolay 2024 amin'ny 9 maraina. Tsara ny manamarika fa mbola ikorotana ny toetry ny andro eny Andranomasina amin'ny morontsiraka Atsinanana, izany hoe eo anelanelan'ny Cap d'Ombre sy Cap Sainte-Marie. Entanina araka izany ny mponina amin'ny ireo faritra ireo mba tsy hisaodisody eny Andranomasina aloha ary anaraka tsy tapaka ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony. Ho amorontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Cap Est anorana miatoato. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 470 km isan'ora. Hatratra 520 km isan'ora mety arahana tafiotra indraindray manakaiky ny morontsiraka Diana. Aherin'ny ranomasina ny haavon'ny onja dia manodidina ny 4 metatra, anandika hatramin'ny 4,5 metatra risy ny alin-drano antonony avy any atsimo Atsinanana. Ho an'ny Cap Est hatrany Mahanoro anorana malefaka. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hatratra 730 km isan'ora indraindray. Aherin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 3,5 hatratra 4 metatra any amin'ny tapany avaratra. Isy ny alin-drano antonony avy any atsimo Atsinanana. Ho amin'ny Mahanoro hatrany Tolagnaro anorana malefaka. Ho avy avaratra andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hatratra 730 hatramin'ny 420 km isan'ora any atsimo faravangana. Aherin'ny ranomasina ny haavon'ny onja dia 2,9 hatramin'ny 3,2 metatra ary isy ny alin-drano antonony avy any atsimo Atsinanana na Atsinanana. Ho an'ny Tolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie ibalika be ny masoandro. Ho avy avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 420 km isan'ora. Iovaova manakaiky Cap Sainte-Marie manomboka ny hariva ka ho 7 hatramin'ny 7,0 km isan'ora. Anonja be na aherin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia manodidina ny 2,4 hatramin'ny 2,4 metatra fa isy ny alin-drano antonony avy any atsimo. Ho amorontsiraka Andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalika ny masoandro. Iovaova ny fitsokan'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7,0 km isan'ora. Ho avy atsimo manomboka ny tolakandro ka ho 7,0 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja be na 5 mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny 1,5 metatra. Ho an'ny Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André ho lalovana orana tandrivon-drahona indrindra ny voamarainany any amorontsiraka Melaky, andrahoana mitsitokotoko kosa any ankafa. Ho avy Atsinanana andrivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 730 km isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 7,0 km isan'ora ary ho avy atsimo ny alina ka ho 7,0 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny 1 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 420 km isan'ora. Hatratra 520 km isan'ora indraindray eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava indrindra fa ny voamaraina. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 4,5 hatramin'ny 1,5 metatra. Amarana antsika azy Analalava hatrany Cap d'Ombre andrahoana mitsitokotoko na ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra manakaiky ny Cap d'Ombre sy Analalava ka ho 730 hatramin'ny 420 km isan'ora. Iovaova kosa ny ankafa ka ho 7 hatramin'ny 7,0 km isan'ora. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 4,5 hatramin'ny 2 metatra.